Ya androany zany de resaka kely mahakasika an'le concept no zany le izy fa tsika afrikanina le izy tsy de mazava loatra resaka alternance démocratique ny filazana anazy zany hoe rehefa misy atreto aloha hatramin'ny androantsika mihitsy de efa olana be io resaka alternance démocratique io zany hoe rehefa mba tsy mety zany le mpitondra na hoe tsy eken'ny vahoaka ntsony na nisy réclamation ny vahoaka de tokony hoe na izy midémissionna mametram-pialana zany na izy tonga de ao anatin'ny fifidianana de tsy milatsaka ntsony ko fa tsy manao an'le hoe lavitra be ohatrany ny Afrika rehetrarehetra reny jusqu'à la mort misy io de misy mpanao atsikana zay miteny hoe même mort il faut rester président zany hoe na de efa maty raha de mbola io ihany izy ihany ny eo zany izy ihany ny sariny ihany ny ampiasaina sy ny sisa fa de tena tsisy olona mihitsy hoe mahasolo sy manao miovaova le izy zany fa ny grande ligne zay axa ngezabe sy ny stabilité institutionnelle sy ny constitutionnelle tsy miova na de miova raha le mpitondra ka tokony isy zany ao anatin'ity fanovandravitra ity koa de hoe mipetraka am'izay zany manomboka zao ny alternance démocratique zany hoe ianao zany rehefa avy fidin'ny vahoaka indray mandeha na hoe lanin'ny vahoaka indray mandeha ohatra de tsy mahazo milatsaka ntsony tsy mahazo mirotsaka fidina ntsony ianao zany satria matetika tsika rehefa mijanona 2 mandat io de matetika aongan'ny vahoaka foana matetika jereo ny tantara dikan'izany lanin'ny olona ihany le tamin'ny voalohany fa le faharoa hoe tsy rariny ntsony ty de tokony mba jerena ihany zay resaka alternance démocratique zay hoe mba manaiky ny fandimbiasam-pahefana zany ary io tsy ao amin'ny resaka flou ihany na amin'ny ministère fa na eny amin'ny fitantanana rehetra eny amin'ny mbanivohatra amin'ny fokotany amin'ny maire sy ny sisa sy ny sisa de tokony manomboka zao zany tokony isy karazana lalàna kely na fomba fatao hoe rehefa mba mielaela ianao teo de mba misy mitolona mba manan-kevitra de mba mahatsapa hoe za le re tsy teto efa intelo mandat zay de mba raisinareo indray aloha ty fa mety mba manan-kevitra hafa nareo amin'ny fomba anaovana ny lisy ny fomba fijerinareo mba mety ho tsara nohony zao ataoko zao ka na mandeha raha le izy de mila zay mametraka an'izay foana hoe alternance démocratique verina mba misy fifandimbiasana zany io tsy anao rery mahay zavatra fa tsy maintsy misy olona ny manana traikefa manana fomba fijery mety mifameno amin'ny zavatra efa nataon'le teo aloha ka zay fotsiny tiako resahana vetivety ao anatin'ity vidéo fohy ity hoe avelao am'izay kosa mba isy le alternance démocratique zany hoe ny olona zany de mba manana mba mamela an'le sezy ianao fa io moa misy an'le olona miteny hoe very finanana eo ianao ka misy zavatra hoanina zany eo zavatra hoanina gratuit zany le izy ngeda be dabe matamana ka le seza ave matamana fa ianao hoe de tsy mba tonga saina mihitsy hoe lao indray aloha mba menan'ny hafa ty toeran'ity mba ahafahan'ny hafa mitondra sy mandray anjara am'le izy fa tsy andry aongana sy andry roasina foana hoe mitokona hono fa tsy mikiana ntsony ny eo am'le directeur ohatr'zao de mitokona mianina mba hahatonga anazy hiala sy ongana de na fieritreretana personnel fotsiny ara ave de milamina am'zany hoe efa hitan'ny olona efa minainaina zany ny vahoaka hoe efa tsy mety ny fitondrananao io de ianao mbola hijanona eo ihany nefa tsy lany vahoaka sy hijanona eo ihany nefa ny olona efa miteny hoe miala teo de mbola miziriziry eo ihany hoe za tsy miala eto zany raha tsy ihanina mba mila inona ihany le fieritreretana indraindray satria ny olona hoentina rehetrarehetra efa miteny hoe tsy mety le izy de tokony mba mijery fitaratra ianao zany hoe raha ray ny miteny anao hoe tsy mety de mety mba hoe fialonana le izy raha roa mety fialonana fa raha olona efa manjatony no miteny hoe tsy mety de ianao mbola miziriziry ihany aloha mba miala-pahendrena zay misy an'izay koa any amintsika any hoe miala-pahendrena vazaha izy de teny hoe sortir sur la grande porte ozy avec eo amin'ny porte men'ny olona porte de sortie ianao zany de mba mivoaka eo amin'ny grande porte ianao zany hoe mba mivoaka pahendrena sy mivoaka amboninahitra zay le izy zany hoe miala amboninahitra ianao fa tsy roasina mba atao fa roasina ohatry n'inona ianao zay vao miala teo ary rehefa miala teo anao rehefa roasina ohatry n'iny de tsy afaka hijanona eo ntsony ianao fa tsy maintsy mitsoaka de hitsoaka ave ianao zay vao hiala eo am'le fitondrana na hiala rehefa mba manao réclamation ny olona de mba manaiky hoe de miala tsiny rehefa de hiala zany
idémissionna mametra-pialana ny olona koa raha misy fotoana hoe rehefa hoe hita hoe tsy nety le natao diso fa napakevitra ianao de tonga de mametra-pialana fa tsy hoe efa diso a de firy milliard lany sy very tao de mbola hijanona eo ihany ka le alternance démocratique tompoko mba jereo na fitatahana rea faratapony io any amin'ny fitondra ambony présidence ny sisa sy ny aty amin'ny directeur koa directeur any minina sy ny sisa mba hovaina le izy mba mifanovaova directeur an'ny sekoly mpanjakana ny any amin'ny sy ny maire sy ny sefokotany mba tsy hoe ianao re diva de tsisy olona ay mihitsy fa de ianao rery ve neo de mba tsy tonga saina mihitsy ve hoe aloha mba ho ataon'ny hafandray a mba efa nanao a roa taona navita ty nivita koa de aloha mba ataon'ny hafandray aloha de rehefa hoe tsy navita le teo de afaka miverina ny ianao rehefa eo a fa tsy hoe roasina mihitsy ianao zay vao hiala eo am'le toerana tsara ihany mba mijery fitaratra sy ny anina ka de fotsiny roa re